Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifanirana avana no iaravanantsika tratrity alarobia fa 20 ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny taratasy ho an'ny Kolosianina toko fahatelo, Kolosianina toko fahatelo 2:20 ka hatramin'ny 2:120. Kolosianina toko fahatelo 2:20 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesoa. Aoka ny teny Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianaraka amin'ny fananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo an'Andriamanitra. Ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesoa Tompo izany rehetra izany, ka misaorana Andriamanitra ray amin'ny alalany. Ianareo vehivavy, manekeny vadinareo araka izay mety atao amin'ny Tompo. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Ianareo zanaka, manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa akasitrahana ao amin'ny Tompo izany. Ianareo ray, aza mampahasosotra ny zanaka rehefa andrao mamoifoy. Ray masino, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ny taratasy izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Kolosianina moa, taratasy izay nosoratana fony izy tany Ampatorana, tany Ampigadrano izany, ary manantitrantitra ny mahazava-dehibe ny fiombonana sy ny fifankatiavan'ny fiangonana ary ny fifankatiavan'ny fianakaviana, ny afatry Paoly amin'ity Kolosianina izay eto am-pelantanantsika ity. Tsy dia hoe zavatra voajanahary ao anatin'ny olona akory ny fifankatiavana na ny firaisan-kina na ny fiombonana ao anatin'ny fiarahamonina. Ny fahotana izay niditra tao anatin'ny fiarahamonina dia nanjary nahatonga ny fiarahamonina ho mora misara-bazana. Ary mora misara-bazana amin'ny lafiny hoe tsy mety ahita ny lafiny tsara eo amin'ny hafa mihitsy, fa ny lafiny ratsy hatrany. Ary tsy mety hikatsaka mihitsy ny soan'ny hafa mihitsy, fa ny soan'ny tena ihany. Izany toe-tsaina mora mahita ny tsy mety amin'ny hafa izany, izany toe-tsaina baikoin'ny fiheverana ny tena ho tsara sy tokony anana ny tombony mandrakariva izany dia miteraka olana sy fisaraham-bazana amin'ny fiarahamonina. Dia Paoly ara manome vahaolana, manoro lalana, mitari-dalana ho an'ny fiarahamonina dia ny fiangonana izay resahana eto, mba ahatonga izay fiarahamonina mpino na ny fiarahamonina kristiana izay ho fiarahamonina miteraka fifaliana, miteraka fiainana, satria fiarahamonina mirahina sy mifankatia na mifanohana. Dia manome vahaolana vitsivitsy Paoly eto 2:20 hoe aoka hitoetra ao am-ponareo, hitoetra betsaka ao am-ponareo ny tenin'ny Kristy. Mitoetra betsaka, mitoetra amin'ny fahafenoana izany. Izany hoe manampy antsika resaka ny tenin'Andriamanitra moa tsika ity volana febroary, satria amin'ity ny aladin'ny Baiboly mazava ho azy nahatonga ny hoe resaka ny tenin'Andriamanitra isika. Na ny soratra masina. Dia Paoly zany eto manazava manao hoe ny soratra masina nge, na ny tenin'Andriamanitra nge manampy antsika, mitaiza antsika, manome aina antsika, mahatonga antsika mahay miresaka, mifampiresaka, mifanampy ao anatin'ny fiangonana na ao anatin'ny fiarahamonina. Rehefa hiainantsika io soratra masina io, tsy misy olana tsy voavahany io anatin'ny fiainam-piangonana na ao anatin'ny fiainam-pianakaviana na ao anatin'ny fiainam-piarahamonina. Tsy misy olana tsy voavahany soratra masina. Satria ny soratra masina dia fiainana, ny soratra masina fahendren'Andriamanitra. Fa matoa tsy voavahany soratra masina ilay izy dia satria ny egoan'ny olombelona, lay fisarahana, lay tenantsika, lay mahaisika antsika no ataontsika lasa lohan'ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa lasa lohan'ny tenin'Andriamanitra dia manjary ataontsika ambony noho ny tenin'Andriamanitra, dia misy olana tsy voavahan'ny fiarahamonina, tsy voavahan'ny soratra masina, dia manjaka lay disadisa, lay tsy fifamelana, lay olana ao anatin'ny fianakaviana na ny fiarahamonina. Fa olana faharoa Paoly dia izao, mitoetra betsaka ao aminareo ny tenin'ny Kristy,
fa izao koa dia mila mifampitaiza, mifananatra, mifanitsy, tsy hoe mifampitsara, tsy hoe mifanameloka, tsy hoe mifanintsika, tsy hoe mifanaratsy, fa mifananatra, mifanampy, mifamela, ary izay ny lalana ho tompo mahatonga an'io fiarahamonina ao anatin'ny fiangonana io, mahatonga an'io fiarahamonina ao anatin'ny fiombonana io ho azo iainana sy mitondra fifaliana de zao fiarahamonina manaiky ifananatra, fiarahamonina manaiky ifananatra. Ny tôlo malagasy teo amin'ny tantarany finoana teo tantaran'ny fiarahamonina marimarina kokoa dia ny azy mba ahatonga an'io toe-panahy hoe mahay mifananatra io dia ny beaziny tamin'ny firaisan-kina ny fiarahamonina, de ny beaziny tamin'ny hoe io fiarahamonina io de misy antanatohatra, misy misy ny ray aman-dreny misy ny zoky ray aman-dreny misy ny zoky, misy ny zandry sy ny zandry ajaina, dia mba hahatonga n'ilay fifananarana hipetraka tsara, ahatonga n'ilay fifampitezana mipetraka tsara atao amin'ny fiarahamonina nentim-paharazana malagasy de napetra an'io karazan-drazana antanatohatra io, ka ny ray aman-dreny mananatra ny zoky zoky ray mananatra ny zandry zandry ajaina, fa tsy hoe zandry atao tohatra fiakarana, zandry ampijaliana akory, fa zandry zay ajaina na de zandry asisa. Io lafiny zavatra zay ataontsika hoe fifananarana, fifanohanana io zay nahatonga ny tôlo ny teny mihitsy manao hoe ny bokaboka nge mameno ny kely andilany, ilazany hoe zava-dehibe ny fifamenoana. Ary dia eto Paoly mampianatra ny kristianina manao hoe aoka ary ianareo ifananatra, aoka ianareo ifanampy, tsy misy tanteraka, tsy misy hoe fiarahamonina tsy isikanina zany fa zava-dehibe ny fifananarana sy ny fifahitsiana, ny fifanitsiana. Zao moa noho n'ilay fisaraham-bazana efa maro toerana, noho ilay faharavana, ilay fihavana sy fifankatiavana de lasa tsy afaka mifananatra intsony ny olona. Ny mananatra raisina ho toy ny hoe miseho endry, ny anarana tsy mety miaina any ka dia na de eo anivon'ny fiarahamonina andavanandrontsika ary de tsy haitsika mifananatra sy mifanitsy satria tsy mahay miresaka intsony, tsy mahay mifananatra intsony. Ary mahagaga fa tokony kristianina no mahay an'izany mifananatra zany, fa toa any anivon'ny fiarahamonina tsy kristianina indray ary ataovy any Eropa ohatra de efa mandeha ho azy ny fifandoroana, fifananarana, rehefa misy tsy mety ataon'ny anankiray de mba mifanitsy, mba hoe tsy mety zao, fa eto amintsika tsy mahazaka anarana. Rehefako hotsika manao hoe Paoly amin'ity Kolosianina ity dia mitaiza ny mpino mba anana fiarahamonina mirindra, fiarahamonina milamina, de zava-dehibe ny fifampianarana. Dia hoy Paoly koa manao hoe na inona zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika mahatonga antsika mifankatia, mifamela, mifandray. Zava-dehibe ny fifananahana sy ny fifanoroana satria mariky ny fanetretena zany, mariky ny fanekeny na ho tsy feno zany fa fenoan'ny hafa. Fa hoy Paoly hoe zava-dehibe koa nefa ny zava-panahy, hoy izy mifananara, misalamo, ny fihirana, ny tononkira-panahy amin'ny fahasoavana. Zany hoe io fiarahamonina iainantsika io manjary mitondra fiadanana sy fifaliana izy io rehefa ataontsika zava-dehibe koa ny zava-panahy, ny vavaka, ny soratra masina, ny tononkira-panahy. Lay soratra masina, lay tononkira-panahy zay toy ny tory fifaliana sy fankasitrahana an'Andriamanitra de manjary azo iainana le fiarahamonina. Tsy azo iainana ny fiarahamonina tsy misy finoana, tsy misy Andriamanitra, tsy azo iainana ny fiarahamonina tsy misy fitiavana an'Andriamanitra, tsy azo iainana zany fiarahamonina zany satria lasa fiarahamonina valifaty, fiarahamonina kendro-tohana, fiarahamonina fialona sy ny fifankalana. De hoy Paoly manao hoe aoka nareo rehefa mifananatra, aza amin'ny lafin'ny saina olombelona fotsiny, aza amin'ny lafin'ny fombafomba fotsiny no entina mananatra, fa ampiasao ny andinin-tsoratra masina, ampiasao ny fahendren'ny soratra masina, ampiasao ny fahendren'ny baiboly, ifananarana sy ifanabeazana. Raha mipetraka izay ho Paoly de zao am'izay rehetra atao dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Ina le ataovy amin'ny anaran'i Jesosy? Ataovy toy ny ho an'i Jesosy.
zay miasa any amin'ny fiarahamonina dia aza atao hoe miasa ho an'ny tena fa atao hoe toy ny miasa ho an'Andriamanitra. Io asanao io tsy hoe asanao ihany io fa ataovy amin'ny anaran'i Jesosy toy ny ataovy ho an'i Jesosy. Ny asanao, ny fanomponao, ny fiainam-pianakavianao zay de ataovy hoe any Jesosy io. Ataovy hoe jereny Jesosy io. Ataovy hoe atolotra ao zay raha teo mihitsy moa atao an' Jesosy le izy. Raha izany no tanteraka de izao mirindra tsara ny fiarahamonina. Tsisy ny fifamonoana tahak'izay hita am'izao andronantsika izao, tsy hita ntsony zany hoe fitsaram-bahoaka na mpangalatra mandatsakaina na mandeha mangalatra ny hafa, tsy hitanao ntsony zany fa fiarahamonina anjakan'ny fifaliana sy ny fiainana. Fa tsy nijanona eo amin'ny fiainam-piangonana ihany Paoly fa nanafatra koa ny fiainam-pianakaviana izy. Tena metory lalany Paoly ara hoe zava-dehibe ny fiainam-piangonana aloha, zava-dehibe ny fifandraisan'ny mpino, ny fiainam-piarahamonina fa izao ataovy faharoa zava-dehibe koa ny fiainam-piankohonana na ny fiainam-pianakaviana. Ity volana février ity moa tsika de mandalo ny herinandron'ny fianakaviana ny ankamaroan'ny fiangonana. Mazava ho azy ny antony dia nampifandrin'ny FJKM am'ilay hoe 14 février Saint-Valentin de ataon'ny FJKM andreo mba tsy hijanona amin'ny Saint-Valentin fa hijanona amin'ny ho ararotina la 14 febroary mba ho fetim-pianakaviana fa tsy ho fetin'ny Saint-Valentin hijanona am'izay mety ho feto andavanandro mahazatra izay ihany. Dia hoy izy manao hoe ho an'ny fiainam-pianakaviana ara dia hoy izy manao hoe aoka ny vehivavy hanaiky ny vady. Inona le hoe manaiky? Tamin'ny andron'ny Paoly moa antikité tsika de zava-dehibe ilay fankatoavan'ny vehivavy ny vadiny amin'ny fomba fitafy manaja ny vadiny. La hoe manaiky io de mahatonga ny vady tsy tondra henatra hoe mba vadin'izy ary reny vehivavy reny na tahak'izany. De tamin'ny andron'ny Paoly de enjana be ny fifamatoran'ny tokantrano amin'ny hoe ny lahy vehivavy de mila manaiky ny lahy. Eto zany de ny dikan'ilay hoe fanekena de fanajana. De hoy ihany Paoly manao hoe tahak'izany koa ianareo lehilahy, tiavan'ny vadinareo, tiavan'ny vadinareo ary aza mampitondra mangidy azy, aza mampitondra ny sarotra azy fa tiavan'ny vadinareo. Asehoy zany fa tianao ny vadinao. Zay ny dikan'ilay afatry Paoly hoe manjaka ao anatin'ny tokantrano ny fifaliana, ny fitiavana rehefa misy io mpivady mifanaja io. De ambarany koa ny zanaka eto manao hoe mba ekeo ray aman-dreninareo io, aza alaina baraka izy, aza atao zay mety ho mampitondra henatra azy amin'ny zavatra rehetra mihitsy de ekeo ny ray aman-dreny. Tsy hoe amin'ny lafiny hoe fanaovana raharaha ihany fa teny hoe ekeo izy. Raha mbola tokantrano ray aman-dreny anao de ekeo izy, ajao ny teniny. Fa ny farany diso koa de anareo ray kosa ny ray moa ny teneniny eto hoe tandremo sao mampahasosotra ny zanakanao zany hoe aza rehefa miteny dia aza miteraka mahatonga azy ho tafitohina amin'ny finoana, mahatonga azy hanjary hamoy fo na andehanao fugue ohatra sanatria satria ndraindray ny fananarana moa tamin'ny andron'ny antikité de an'ny ray ny fananarana. Dia ndraindray misy ray tsy mahay mananatra fa ndraindray misy raim-pianakaviana manao teny mahery loatra, misy raim-pianakaviana mety mikasy tanana, misy raim-pianakaviana zay ndraindray tsy mahay mananatra loatra de manjary lasa tsy mamerina n'ilay zanako anatin'ny fahendrena fa mahatonga azy ndray hiala amin'ny fahendrena sy ny tokantrano. De afaran'ny Paoly manao hoe ianareo zanaka katoavy ny ray aman-dreninareo fa ianareo ray kosa de zao mahaiza mitaiza, mahaiza mananatra. De avako zava-dehibe zany ny fiainana milamina eto anivon'ny fiarahamonina misy antsika, ny fiaina tokantrano, ny fiainam-piangonana milamina de tsy hoe zavatra nofisina ka tsy azo tanterahina fa tena azo tanterahina fa miankina amin'ny safidin'ny olona io, miankina amin'ny toe-tsainy io. Fa efa nomeny ny zoatra masina antsika ny fitaovana hoentintsika miaina mba hahatonga ny fiarahamonina sy ny tokantranontsika ho azo iainana tsara, ho ahasambatra tsara de zao ataovy eo afovoany zany fiarahamonina zany Jesosy. Ataovy eo afovoany zany fiarahamonina zany ny tenin'i Jesosy. Ataovy eo afovoany zany fiarahamonina zany ny firaisan-kina sy ny fiombonana. Azo atao tsara zany ny miaina ao anatin'ny fiarahamonina sambatra na tokantrano sambatra rehefa miaina ny tenin'Andriamanitra ny tsirairay. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny anatra zay tafita aty aminay mandraka ankehitriny. Anatra zay mamelombelona ny fiainam-panahinay, mamelombelona ny fifandraisanay samy mpino, mamelombelona ny fifandraisanay mpianakavy. De fantatray Jesosy
fa ianao ilay fiainana, ianao ilay fanasitranana ny fiarahamonina sy ny tokantrano. Dia mety aiza Jesoa hamangy anay tsirairay avy mba hitoetra betsaka ato anatinay tsirairay avy sy amin'ny asanay amin'ny tokantrano amin'ny fiarahamonina misy anay ny teninao. Ny teninao izay teny velona, manitsy, mamelona. Ny teninao izay teny fiainana. Manafatra anay rahateo koa ianao mba ahaiza anay rehetra mifanoro, mifananatra. Tahiny tontolo andronay anio Jesoa. Ataovy tia namana izahay. Ataovy manjaka atao-ponay Jesoa ny fahasoavanao mba hisokatra ny fonay amin'ny olona rehetra, ka ho hainay ny tia ny olona rehetra sy havana amin'ny olona rehetra satria feno ny fahasoavanao izahay. Omeo anay ny fahasalamana sy herin-tanjaka hoe ty miasa amin'ity tontolo andro ity. Omeo anay ny fahazavan-tsaina hoe ty miasa amin'ity tontolo andro ity, ary ny fiainanay efa napetraka teo amin'ny famindramponao dia mitahy anay Jesoa. Jereo ny tanindrazanay, jereo ny fiangonana mitaiza ny fanahinay. Amindrao fo ary tehirizo mba hanjakan'ny fahasoavana sy ny fiadanana. Dia izay rehetra masambatra anay Jesoa ka tsy voataky ny vavanay dia fantatra fa azo anao tanterahina sy omenanay izany, dia mametrika izany fiainana izany eo ambany famindramponao. Misaotra raha io no Jesosy Kristy zanakao. Amen.